Mitadiavany Jehova ianareo mpandevotra rehetra amin'ny tany izay manaraka fitsipiny, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehova. Zefania 2:1-3. Ny vavaka nampianarin'ny tompo dia manao hoe ho ataony sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra, etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Izany hoe tian'Andriamanitra iainana dia ny etỳ tany sahady ny fiainana any an-danitra. Manana hafatra omenantsika Andriamanitra mba hatateraka an'izany eo amin'ny fiainantsika amin'ity andro anio ity indray. Andro vaovao, hafatra vaovao, famindram-po vaovao izay omen'Andriamanitra atsika. Tian'Andriamanitra isika ry havana malala mba handeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahalemem-panahy sy ny fihetrena. Ary mba hatateraka an'izany dia mila mianjera, miantoraka eo amin'ilay vatolampy isika, dia tsy iza fa Jesosy Kristy, ka ho potipotika, ho toritory mihitsy ny izao mba ka tonga an'i Kristy hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Isika no miantoraka eo amin'ilay vatolampy, dia tsy iza fa Kristy ilay vatolampy, fa tsy ilay vatolampy no miantoraka eo amintsika, satria potika ary ho simba isika raha izay no zavatra iseho. Mba hatateraka an'ilay hoe mandeha eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahalemem-panahy sy ny fihetrena. Inona tokoa moa no atao hoe kristianina? Ny atao hoe kristianina dia midika ho fanahafana an'i Kristy sy ny fanaovana ny asany. Satria mitondra ny anaran'i Kristy ilay hoe kristianina anie. Ka rehefa mitondra ny anaran'i Kristy dia manahaka an'i Kristy eo amin'ny toetra, eo amin'ny fisainana, eo amin'ny fomba fiainana, ary miaraka amin'izay koa dia manao ny asany. Jesosy dia miteny an'izany amin'ny Jaona 4:12 manao hoe izay mino aho Jesosy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary ny kristianina dia mino an' Jesosy Kristy izy, dia manao ny asa izay nataon'i Jesosy izy, tahaka an' Jesosy Kristy. Indraindray nefa dia tsy tanteraka izany eo amin'ny fiainantsika, tsy mahomby, tsy tratra ny tanjona ry havana malala, miantoraha eo amin'ilay vatolampy, dia tsy iza fa Jesosy. Mangatà amin'i Jesosy Kristy mba hanomezany anao hery, mba hahafahanao miarina indray, mitsangana indray, dia mitohy mandrakariva izany fanahafana an' Jesosy Kristy izany. Raha ataonao mandrakariva mantsy izany fiantorana eo amin'i Jesosy izany, tsy mijanona eo amin'ny fahalavona ianao, fa mitsangana, dia mijery an' Jesosy, mibanjina an' Jesosy. Raha ataonao mandrakariva izany dia horesinao ny toetra ratsy sy ireo fahalemena izay niainanao. Ary amin'izay fotoana izay dia hiaina ho sombin-danitra etỳ tany ianao. Ilian'Andriamanitra ho madio tanana sy ho mahitsy fo ihany koa ny vahoakany. Voalaza ao amin'ny Salamo 139:7 dia hozy izy hoe: iza no hiakatra any an-tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoeran-masina valiny, izay madio tanana sy mahitsy fo. Ary ten'Andriamanitra dia milaza eo amin'ny Matthieu 5:10 manao hoe: sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an'Andriamanitra. Tiako raha mba ho tanteraka aminao ihany koa izany ten'Andriamanitra izany, ka hiainana sahady ny lanitra dia ny etỳ tany, dia ho tanteraka ny hoe sombin-danitra etỳ tany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitra, tianao hiainanay sahady etỳ tany ny fiainan'ny lanitra. Tianao izahay mba hanahaka anao Jesosy, satria mitondra ny anaranao izahay ka antsoina hoe kristianina.
ary amaha kristianina anay dia tianao ihany koa raha mba hanao ny asa zay nataonao izahay satria mino anao izahay. Diovy ny tananay Jesosy ary ome fo mahitsy eo anatrehanao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.